maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Hoy ny mpanao salamo, jereo ny fahoriako ka vonjeo aho, fa ny lalanao tsy mba hadinoko, soloy vava aho ka vonjeo, velomy aho araka ny teninao, lavitra ndratsy fanany famonjena, satria ny didinao tsy tadiaviny. Lehibe ny antranao Jehovah o, velomy aho araka ny fitsipikao, maro mpanenjika sy mpandrafy ahy, tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Mijery ny mpivadika aho, ka maharikoriko aho ireny, dia izay tsy mitandrina ny teninao. Eny fitiavako ny didinao, Jehovah, velomy aho araka ny famindramponao, fa marina zo tarikevitra ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Amen. Indreto izay mpanomponao Andriamanitra no foazinao maraina no tantaninao, tafaombona aminao amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Eto no hanonanao ny fiadanana, ko mangataka aminao izay ampitoero ao anatinay tsirairay avy ny fiadanana, ongoty ao aminay ny fanahina ny tebiteby ny tahotra amin'ny mahampanotanay, ary aokaniraka ny fanahy masina ianao, mbola hitarika ny fiangonanao, hampianatra ny fiangonanao, hampatsia ny fitiavanao. Dia mitenena ry Tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaia toko 10 manomboka eo amin'ny 5:20 hatramin'ny farany. Isaia toko 10 5:20 hatramin'ny 4:30. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, Jehovah tompony maro amely azy amin'ny kotopi, tahaka namelezana ny Midianina teo ambatolampo Horeba, ary nitsorakazony haingany eny ambonin'ny ranomasina, ka hatsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany ho afaka eo antsoroko ao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka mivozonao, ary ho tapaka ny bao fitondrana no ny fiatavezany. Injao tonga ny Ayaty izy, mamaky any Migrony izy, ary mametraka ny entany ao Mikimasy. Mihoatra ao Kaldianana izy, ary ao Geba isika no andry, hoy izy, mangovotra Rama, mandositra Gebean'ny Saoly. Mikikia mafy ry zanaka vavin'ny Galimy, mampandrisy sofina ry laisy, indrisy ry anatota mahantra. Lasa mandositra madimeny, ny mponina Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny noba, manintsitra ny tanany manambana ny tendromboatr'iziona zanaka vavy, dia ny avoana ny Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro, manapaka ny rantsany madinika amin'ny herin'ny matahotra, ary izay mijoka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry. Ary kapaina vy ny ala mikirindro, alibanona dia alamaky ny ray mahery. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Tompo fohy ny fisainanay, ary tsy ampiery izahay koa ny fanainao masina indrindra ny antiranay, amin'ny fanahy mandresy ny tsy fahatakaranay, ary anantenanay indray ny tombonay ao anatin'izao fiaraha-mandinika soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaia toko 10 5:20 hatramin'ny 4:30. Vao tamin'ny herinandro sika niaraka tao anatin'ny boky ny Isaia, averen'ny kely hoe ny lesina. Hiditra ny tany Kanana ve? Marina fa diso kely fotsiny hoe Kanana. Niverina izy. Verina any Jerosalema. Inona koa no mbola azo lazaina amin'ny bokin'ny Isaia? Isaia ao anatin'ny mpaminany lehibe, inona ny gabariany ve mahalehibe azy sa bokiboky nisy sa ny asa soratra napetrany izay araka ny voalazana amantsika teo, misy toko 9:80.
zany faminany Isaia mifantoka koa amin'ny fireneny Joda fa na izany aza dia mahazo ny firenena Gentilis fampiomanana sahady. Averina indray hoe aiza moa le tantara malaza momba fiantsonan'i Isaia, aiza amin'ny boky. Isaia toko fahaenina. Isaia toko fahaenina ilay misy ny hoe lozako malotomolotra, reto amin'ny firenena malotomolotra dia nalainy Serafima ny vainafo tamin'ny tandra ny vainafo natehaka teo amin'ny vava ilay hoe malotomolotra dia voalaza hoe voavela ny eloko ary rehefa voavela ny eloko dia naninona nisy ny antsony tompo manao hoe iza no irahako, iza mandeha ho irakay, dia hoy Isaia inty aho irao. Tantara tena tsy tokony madonona zany Isaia toko fahaenina zany. Inona koa? Fiantsonan'i Isaia zany azo adonantsika fa misy filazana mazava hoe tamin'ny hafatesany ihany ny toerana, ny fotoana, ny toerana nandraisany ny fiantsona izay tokony ho voamarika eo amin'ny fiainantsika koa hoe taiza aroviana vanim-potoana manahoana no nandraisanao ny fiantson'Andriamanitra. Akan'endry Paoly any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Hoe mandehandeha ho azy fotsiny fiainantsika dia entsika fa misy ny kiomindalana ngezabe io izay tokony hotsarotsika ary tadiditsika fa ny mamparelo moatra indray ho vidy anao atao batisa tena tseako vera sertifika mainy trano findrafindra tsy taoko ary hoviana anao ndraisana mbandray toraka izany ihany rery pastera ary hoviana anniversaire anao indray no tena tadidiko hoe fa mihoatra no ny tsingeriny andro nahatreranao alanofo no tokony atadiavanao koa ny fiantson'Andriamanitra anao. Isaia tadidiny tsara. Ina koa no mbola azo lazaina momba amin'ny bokin'i Isaia. Dahoarisika mandrosika manan-karena raha hevitra ny anjara mofinainantsika androany dia iverenantsika vetivety ny votoaty ny Isaia voalohany nampatsivo namantsika teo fa nalazaina tamintsika ombiany fa misy fizarana telo ny bokin'i Isaia, ny iray hatramin'ny 7:30, ny 7 hatramin'ny 5:50 ary ny 4:50 hatramin'ny 4:90. Ny atao hoe Isaia voalohany na boky voalohany amin'ny Isaia dia ny iray hatramin'ny 7:30 izay faminaniana nataony Isaia mpaminany ho fanomanana indrindra ho fiantsona ny firenen'i Joda hiverina amin'Andriamanitra mba tsy ho tratry ny fahababoana babiloniana. Nampiasainy tao anatin'io Isaia voalohany io ny firenena Asiriana mba ho mpanafay ao amin'ny toko 10 izy dia miteny hoe tehiny fahatezeran'Andriamanitra Asiriana. Toko 10:5 hatreo amin'ny 5:20 tehiny fahatezerana, tehiny fahavinirana. Tezitr'Andriamanitra mampiomana ohatrany hoe aboaka ao mampitandrina ny firenen'i Joda. Tsy tokony ho adonantsika fa ny firenena avaratra dia tonga babon'ny Asiriana nanomboka ny 220 talohan'ny Kristy dia miteny amin'ny Joda izy hoe raha tsy mitandrinareo, raha tsy miverina amiko ianareo dia ho avy aminareo koa ny tsy mety fa io ny Asiriana efa mandindona anareo. Izay ny ambara ato amin'ny toko 10. Dia Isaia voalohany zany tena hoe fiantsonan'i Joda hiverina amin'Andriamanitra ary fampitandremana, fampiomanana hoe raha tsy miverina ianareo dia ho avy ny fanandevozana. Ny Asiriana dia tehim-pahatezerana, fampiomanana fa hitantsika ny fanandevozana ny firenen'i Joda zany hoe ny atsimo dia tamin'ny taona 560 talohan'i Kristy nanomboany nangalana ny ry Daniela 4 rahalahy nakany Babilôna, narahany Jeremia sy ny tariny ary ny farana ny 7:30 amin'ny 5. Ny farana
ny 7 amby 10 talohan'ny Kristy izay fangalangalana ny mponinjojo izay. Ny fiafaran'ny fanandevozan'ny babiloniana dia ny 7 amby 500 tarinan'ny Kristy. Io ilay hoe 70 taonan'ny Babilônia, 5 amby 100 hatramin'ny 7 amby 500 eo raha fanisan'ny taona. Zay ary le foto-kevitra ao amin'ny Isaia toko 1 hatramin'ny toko 7 amby 30. Efa nambara kely tamintsika teo ny toko 10 misy ny anjara mofinainantsika. Ny fisian'ny Asiriana izay anafika any Joda, ny fiantsoana ny fiverenana amin'Andriamanitra eto amin'ny anjara mofinainantsika dia ny fahatongavan'ny tafika Asiriana anafika any Jerosalema. Ity andin'ny 20 hatramin'ny 30 ity dia mifarana amin'ny fampanantenana ny fandresen'Andriamanitra ny Asiriana. Libanona alà makilay mahery, izay ny andininy 430. Iza ary moa ny Asiriana? Misy mahafantatra ve iza ny Asiriana? Araka ny soratra masina, inona ny ahafantarantsika ny Asiriana aza mijery taratasy? Ny Asiriana dia taranaky ilay atao hoe Ashur, zanaka lamatoan'ny Sema, izany hoe zavikely Noa. Ireo zany no antsoina hoe Asiriana. Ny Siriana kosa izay nonina tany Arama dia taranaky Noa tamin'ny zanany lahy faharoa. Ary Joda, rehefa mijery ny tetiaran'i Jesoa isika na mamaky ny Genesis toko 1:10, Joda izay misy ny nipoiran'ny Jesoa any amin'ny Luka toko 7:7-30 hatramin'ny 1:30 dia mahita fa taranaky Sema amin'ny zanany lahy fahatelo atao hoe Arkashada, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, makamin'ny Joda makany amin'ny Jesoa. Zany hoe ny Asiriana, ny avy ao Arama, ry zareo mponin'ny Joda dia taranak'olona ray ihany, taranaky Sema. Le eviteny avoakantsika eto zany dia tsy eviteny avy amin'ny hoe teny fototra, fa tena eviteny araka tetiarana, eviteny ara-jeografia ho jerentsika eo rehefa avy eo le anarantanana be dia be voatonona manomboka eo amin'ny andininy 7 sy ny manaraka. Ka ilazana hoe ireo ny tantarany taranaky Sema fa fehezan'Andriamanitra ireo, miady ny taranak'izy telo mizalahy, fa voafihan'Andriamanitra zany ady zany. Voafihan'Andriamanitra ilay ady. Eo zany ve re avadiana tsiramonina? Voafihan'Andriamanitra io ady ny avadiana tsiramonina io. Voafihan'Andriamanitra io. Zay zany le eo amin'ny andininy 7 iza moa ny Asiriana. Dia ao amin'ny Genesis toko 10 mahitantsika n'izany mitohy amin'ny Genesis toko 1:10 andininy 10 hatramin'ny 9:20 ary Luka toko 7 andininy 4:30 sy 9:30. Ny Asiriana amin'ireo taranaka anankitelo ireo dia tena nalaza tamin'ny tanjaka amin'ny tafika, tamin'ny herisetra ary fampiororona ny firenena samihafa. Ankoatran'ireo taranaka iray taranaka taminy dia ireo firenena manodidina koa nampahoriana tonga ny zanany. Ho an'izy ty faminaniana atao amin'ny toko 10 ity, araka ny voalaza tany am-boalohany, ny Isaia voalohany dia mitodika indrindra amin'ny Joda ho fampitandremana, ho fiantsoana hiverina amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Ezekia ny faminaniana, efa lasa zanatany Asiriana ny Israely avaratra, izany hoe ireo firenena 10 tamin'ny zanak'Israely. Joda sy Benjamina moa zany ny firenena tatsimo no any tavela ary mbola tanondomin-doza ho tafihan'ny Asiriana indray. Dia mampahery an'i Joda izao soratra masina izao
na manakaiky aza ny fahavalo Asiriana dia akaiky kokoa ny tanan'Andriamanitra mamonjy izy ireo tamin'io vanim-potoana io. Mitodika amin'ny Joda ny faminaniana ho fampitandremana, ho fiantsoana, nefa koa ho fanambarana fa ny tompony fahefana no manana tanana amonjy. Ny fahadimy, nahoana tsy ny Asiriana no nahababo an'i Joda? Misy antony vitsivitsy. Ny voalohany dia hoe ao amin'ny Isaia 7:30 dia nampanantena Andriamanitra fa amonjy any Jerosalema. Ny dikany tsy ho azo ny Asiriana mihitsy Jerosalema satria teny fampanantenan'Andriamanitra no hoe amonjy any Jerosalema, tsy ho voakasiky ny Asiriana Jerosalema. Ny faharoa hitantsika eo amin'ny 4:30 raha avan'Andriamanitra ny tafiky ny Asiriana, tsy tonga tamin'ny fambaboana any Jerosalema izy, te hipahatezerana ihany izy fa tsy firenena natao anafay. Ny fahatelo, ny aniena ny herin'ny Asiriana ary nisondrotra kosa ny fanjakana Babiloniana, ary eo no manomboka ny tantaran'ny fambaboana any Joda, manomboka ny 900 hatramin'ny 500 talohan'ny Kristy. Tsy Asiriana nambabo fa te hipahatezerana ihany izy. Ny aniena ny herin'ny Asiriana ary nisondrotra kosa ny Babiloniana, dia ny Babiloniana no tonga famaizana ho an'i Joda. Ilay efa nampiomanana nandritra ny aya 39 tsy nentin'ny verina dia tonga babon'ny Babiloniana izy tamin'ny alalan'ny mpanjaka Nebokadnezar. Ny fahaenina hitantsika, ndeha ho jerentsika ireo fidiran'ny Asiriana ao Jerosalema 7:20 hatramin'ny 2:30. Ny eo aloha zany le anjin'ny 2:20 hatramin'ny 7:20 dia efa fampatsiahivana ny herin'Andriamanitra mamonjy tahaka izay nataony tamin'ny zanak'Israely teo anatrihan'ny Midianina sy ny Egiptianina. Fampatsiahivana hoe efa namonjy Andriamanitra. Manantanina kosa ny mpanafika miditra ao amin'ny faritry Jerosalema ny Asiriana. Tafika dia avy any avaratra nakany Jerosalema, mijery saritany sika ao dia mahita fa avy any avaratra makany Jerosalema ny fidiran'ny tafika Asiriana. Me manakaiky aizany nanomboka izy, ayaty izy dia namaky any Migrona, nametraka ny entany ao Mikmasy, zany hoe tao no mitoby, dia tonga any Gibe dia mbola mitoby ao, nangovotra rano mandositra Gibeany Saoly, inona koa mikikia mafy ry zanakavaviny Galima, mampandrisy sofina ry Laisy, indrisy ry Anatamahantra, lasa mandositra Madimena, ny mponina any Gebima mitondra ny entany mandositra, anio izy mbola mitoetra any Noba ary manitsitra ny tanany tifitra ny Jerosalema. Afoiziko an'izay. Ireo tsy milaza hoe inona ny dikany tsy na dikany roa, fa ilay zotra ny tafiky ny Asiriana hanafika any Jerosalema. Saritany eo ambany masika amin'ny Baiboly tsotra dia tsy misy afa-tsy rama ny hitantsika ao, atokotoko no 10 kilometatra raha ny valantotra ny jerena. Fa ho antsika izay manana ilay Baiboly mangamanga, ilay somary ngezangeza, raha iny moa zany eny ampelantanany maro amintsika koa fa tsy tena manana an'ilay hoe atlasy biblika sika, dia io Noba io, tanareo le hoe anio izy mbola mitoetra ny Noba. Io Noba io raha jerentsika amin'ilay saritany ao anatin'ny Baiboly mifono mangamanga matevitevina iny, dia eo amin'ny 10 kilometatra tsy hidirana ny Jerosalema, zany hoe tena efa eo akaiky eo mihitsy ny Asiriana anafika ny renivohitra Joda. Fa tsy tonga teo izy, fa lasa any amin'ny 430 ny tantaran'ny soratra masina, lasa any amin'ny hoe Libanona na lamak'ilay mahery.
io a dia manambara hoe eo amin'ny fafito isika tsy le dika ny anara-tanàna akory no amoahana ny hevitra fa ny fampisehoana isaiam-paminany fa raha plaza vaovao tamin'izany fotoan'izany dia hoe miahenjana ny toetra-rà eo amin'ny asirianina sy joda izany hoe efa tena akaiky dia ho voatafika ny renivohitry ny firenena. Inona ny zavatra mitrango ao anatin'izany? Matahotra ny olona. Ireo tanàna vitsivitsy hitantsika eo amin'ny andininy fa aiziziny fa 7 sy ny 30 hatrany amin'ny 1 misy hoe Gebima dia tsy hitantsika ao anatin'ny saritany izany hoe tena tanàna faran'izay madinika fa voatetitetika Isaia hoe teto izy dia maketo dia nitranga tao anatin'ny manodidina ny Noba ny mponina tao amin'ireo tanàn'ireo ohatrany hoe ny mponina Patsakana, ny mponiny Tsaralalàna sisa naninona nandositra dia nitondra ny entana izany hoe nitady famonjena araka ny hevitry ny tenany nandositra ny loza fa tsy saniatrika ny fahavalo ny antehitra tamin'ny herin'ny tenany raha olombelona. Ny afatra avy amin'ity anjara mofinainantsika ity dia ny hoe na dia tena manatomotra aza ny loza azadoloina fa akaiky dia akaiky eo kosa ny tanan'Andriamanitra mamonjy. Hatreo ny olana, hatreo ny problema, aza mandositra ady fa tadidio fa akaiky eo tsy lavitra antsika ny tanan'Andriamanitra mamonjy. Efa 5 kilometatra raha alefa zany ny bomba na tsy fantatro ny basy efa tokony ho voatefitra Jerosalema saingy nalamak'Andriamanitra Libanona. Eo amin'ny hoe Libanona dia tendrombohitra mitomandavana izay malaza tamin'ny fisian'ny hazo sedera nangalana ny hazo nanaovana ny tempoly. Manan-karena izany rahala ary mafy ny ala ao anatiny. Lava izy ary avo indrindra dia manokana ny toetrany hoe saika misy ranomandry ao amin'ny tendrombohitra io. Nalaza izy tamin'ny arena ao anatiny, tamin'ny avony ary ny halavany mandidina ny 120 à 150 km amin'ny tomandavana sady avo. Tsy ny maizy azy ara-jeografia no tiany Isaia hivoatra fa andikanany hoe ny fisehoan'ny asirianina ho mahery mitafika ao anatiny amin'ny fitaovam-piadiana sarobidy ampiasainy ny hazo sedera sy ny sisa mandravaka ny tendrombohitra Libanona, ny ahavony, ny afiavonavonany sy ny friariany, ny lazany maneran-tany na manahoana manahoana ery ny asirianina dia mandamaka eo anatrehan'ilay mahery izy. Tsy tompony fahefana izy fa Andriamanitra ilay tompony tantara no mifehy ireo fahefana heverina fa lehibe manerana ny tany. Ary mandraka ankehitriny izany raha nampatsivona antsika niaraka tamin'ity perikopa ity ny Matthieu 5:20 sy ny Romanina 7:20. Io zany dia tafavoaka ny lohahevitry ny perikopa ianantsika volana Jona hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Na ny firenena faran'izay ny mahery teo amin'izao tontolo izao tamin'ny fotoan'andro ny Isaiam-paminany aza dia nalamak'Andriamanitra. Tsy tonga tao Jerosalema ny fanafian'ny asirianina. Mbola tena famindram-po zany ry havana fiantsonan'ny Jerosalema hoe efa narovako nareo tsy voakasiky ny asirianina, mbola tsy hiverina ihany ve? Satria izy tsy niverina dia tonga ny Isaia 2 araka ny voalazana amintsika teo ny 40 hatramin'ny 5:50 izay faminaniana ho an'ny Joda any Babilôna. Ary ny 5:50 azadonina fa fiantsona indray koa any mponin'ny Joda mbola anatiny. Famakitsika rehefa fandraisana indraindray ny hoe ianareo izay mangetaheta avy mividika homana nefa tsy ambola na amin'karena. Nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina sy ny vokatra ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, miano dia miano ka amin'izay tsara
aoka ravorava matavy ny fanahinareo tsy nitsahatra miantso ny olona iverina amin'ny Andriamanitra talohan'ny fahababona ao anatin'ny fahababona. Reto ary ny foto-kevitra telo azontsika tsoahana da hoe telo moa aitsina ny fotoana. Voalohany dia hoe vakiny zany foto-kevitra telo zany eo amin'ny 8. Tsy misy fahefana ambony ny fahefan'Andriamanitra na fanjakana lehibe tahaka ny Asiria aza dia fitaovana eo an-tanany ihany. Te hipatezeran'Andriamanitra. Ny faharoa, tsy tokony hatahotra ny herin'izao tontolo izao isika nanakaiky tena nandindona na atao hoe nandondona nandindona ny loza eto fa tsy nahakasika ny fahavalo, tsy nahavita izay teti-dratsiny ny fahavalo. Aza matahotra ry havana, misy ny olana fa ny tanan'Andriamanitra ao ambadika olana io. Mila mahatakatra an'izany sika mba hanana fiadanam-po. Ny fahatelo, tsy efa niainan'izany ve sika? I Abrahama niainan'izany, aiza mifanatitra ry dada aloha efa eo mahita izy amin'ny ora farany io misy zanak'ondry. Zay ilay fahatelo, zany hoe tonga ara-potoana ny famonjen'Andriamanitra. Tsy tafiditra tao Jerosalema ny fahavalo fa voasakana teo ambavahady. Ny fahasivy, inona ny fandraisan'izao perikopy izao ny amin'ny famonjen'i Kristy. Mifandray ny toko 10 sy ny toko 110. Raha ny toko 10 mifarana ny hoe nalamak'ilay mahery Libanona rava daholo ny hazo tao ny rantsana lava na hetry sy ny sisa dia mandimby azy eo avetrany. Toko 110 nisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese. Zany hoe raha ny ravain'Andriamanitra ny fahefan'izao tontolo izao dia nampaniry tsimoka vaovao, tantara vaovao, famonjena vaovao kosa Andriamanitra. Izay zany hoe makaizy ity soratra masina ity raha ny tantaram-pamonjena no resahana. Mampiditra antsika amin'ny fieritreretana ny famonjena vitany Kristy nisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese. Efa fantatsika moa fa raha ny Isaia toko 110 dia faminaniana mialoha ny atongavany Jesosy Kristy ilay misy ny fanahin'i Jehova omena azy dia izay. Raha ny fanjakan'i Kristy ny fanjakana mirehareha, mijoro izy mpanjaka marina malemy fanahy sady tsy miavo mampo, ilay tompo ny fahefana rehetra. Ny fanontaniana ampieritrerana antsika ety ampamarandiny hoe raha toa manakaiky sy mahery loatra ny olana hatrehako, mino veo hafa Andriamanitra no manana ny teny farany eo amin'ny fiainako. Mila mieritreritra an'izany sika raha mahita hoe efa atsy amin'ny 10 kilometatra, aiza moa zany 10 kilometatra zany eny Akazomanga? Sa kelikely zany bebe Claire? Tsy ampy 10 kilometatra kosa Akazomanga. Any Ambohimanandray any ho any zany. Tsy haiko tsara. Efa any ho any zany ny Asiriana, miala avy any vato ve izy zany tsy dia Rosiana. Ny Asiriana dia eritrereto hoe efa tena akaikiny zany. Miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, ny hazo matanjaka sedera, miaramila mahery vaika, fa dia sakanan'Andriamanitra. Mbola matoko ve ianao fa raha tena eo ambavany olana na mahery ny ady hatrehanao dia tsy lavitra eo Andriamanitra ary manana tanana tsy fohy fa mahavonjy izy. Zany no afatra Isaia mpaminany ry havana, manakaiky ny fahavalo saingy akaiky kokoa ny tanan'ny tompo manapaka amin'ny fahefany. Izay mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra ao anatin'ny olana na ny ady hatrehana no manana fiadanam-po. Tsy ny mahita vahaolana. Eny ary izay ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina. Raha fitinina dia tsy hoe nandray avy amin'ny dikateny sika
fa tena nandrainy hoe ilay zotra ny erisetra ny asiriana hamely any Jerosalema. Asiriana te hipatezerana fitondra fampitandremana ho an'ny Joda ary nasehon'Andriamanitra tao anatin'ity tantara ity ny fahefany manavitra amin'ny ora farany tonga ara-potoana famonjen'Andriamanitra. Fa raha mitohy ny Isaia rehefa tsy nety niverina tamin'Andriamanitra Joda dia tonga kosa Babiloniana na nandevo na nambabo azy ireo. Lesona ho antsika koa miainga amin'ny Isaia voalohany maka amin'ny Isaia faharoa zany hoe maka amin'ny Isaia fahaefapolo dia ny hoe rehefa miantso re Andriamanitra hibebaka ary manainga ny tsorakazo-pahadezerany manafay niverena aingany sao dia tafiditra any am-pahababona indray. Ianao raha any am-pahababona araka ny voalaza teo Isaia 55 dia mbola antson'Andriamanitra ihany, mbola antson'Andriamanitra ihany. Eny Ariavana misy manana fanamariana vesika eny Tonton Roger. Tokony ho antsika kristiana indrindraindrindra raha miainga amin'ity soratra masina diny antsika ity dia ny hoe ireo mananontanyna ny loza mety eritreretinao loza amin'ny ankonana, loza amin'ny fianakaviana, loza miatra amin'ny firenena. Ny tena loza dia ny hoe ny firenena hitsororika ara-panahy. Mananontany io fa ahoana ny toky akaiky eo ny tanam-pamonjen'Andriamanitra. Ary tokony harangaranga antsika fiangonana izay tanam-pamonjen'Andriamanitra akaiky sy miambina ny vahoakany tsy ho lasa kibabo izay. Ny fiantsoana indrindraindrindra ny mpiarabelona amintsika akaiky na lavitra mba hiverina amin'Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra tokana ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny lalam-pamonjena. Tsy lalam-pamonjena ara-panahy ihany ho amin'ny mandrakizay fa io ihany lalana azahoany ny firenena anankiray fiadanana. Eny Ariavana misaotra antsika, misaotra anareo avy ao amin'ny Eserkeny tsy antany fitiavana ny vita fiofalana tamin'ny fijoroana amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra nanome anay ny teny manome toky sy fanantenana fa na dia masika zao tontolo izao manafika anay akaiky eo dia indro ny tananao manakana tsy ho voakasika izany. Tompo, izotra amin'ny lalanay tsirairay avy izay hatrika ny andavanandrom-piainana, ataovy tsy lavitra ny tanam-pamonjenao ary ampantsiranay ny fahavalo, Satana sy ny fakapanahy ranonranony, Satana sy ny fandrobana ny fanahinay, ny fanahin'ny firenenay, ny fanahin'ny ankonanay. Ny angatahanay aminao koa dia ny ahatsiarovanay fa ny tananao feno famonjena dia manampy anay ao anatin'ireo sarotra maro mitranga eo amin'ny fiainanay, na arak'asa izany na amin'ny fianarana na ara-ankonana na ny amin'ny tenanay manokana izay ianao ny hany mahalala izany. Apetraka eo am-pelantananao izao firenena izao mba hoentinao amin'ny fiadananao ary hotariaonao lalana amin'ny tanakavana ny fahamarinanao, atsiaro hiverina aminao dia handray famelan-keloka mba ho tovinao amin'ity firenena ity ny teny hoe sambatra ny firenena manana an Jehovah ho Andriamanitra. Fahatsiarova indrindra ao anatin'izany ny fiangonanao Andriamanitra mba hijoro ho tanam-pamonjenao koa, hiaro ity firenena ity ao mba fahasoavanao sy ho amin'ny fanompo-tsampy na hiala aminao Andriamanitra fa hifikitra aminao ao amin'i Jesosy Kristy. Ny efa nahalala dia no hianatra sy hitombo amin'ny finoana, ireo mbola marisarisa dia ho ampirisianao, ireo mbola tsy mahafantatra amin'ny mpiray tanindrazana aminay dia ho sotominao amin'ny tady mazaka mpitiavanao. Ireo vahiny mpiaramonina aminay, Tompo, ataovy mahery ao an-tsofin'izy ireny, tafiditra ao am-pon'izy ireny ny feon'ny fiangonana mitory famonjena. Amin'izay mety manery ny tsirairay avy, ianao no mahalala ny amin'izany dia hamaly azy araka ny sitraponao sy araka ny fotoananao Andriamanitra. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao,
atao any ny sitraponao ety an-tany ho taky neny an-danitra meo anay ny io ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay taky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa ny jodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo amin'ny fifaliana ny voanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.